faly miaona amintsika indray amin'ity fotoana androany ity afahantsika manovo fahalalana fampaherezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mirary ny fiadanan'ny tompo mandrakariva ho amintsika dia mino izahay fa hiaraka eto isika amin'ity androany ity ary anana faharetana hatramin'ny farany koa ianao dia anondrika alohantsika isika hivavaka. Ray masina sy tsara indrindra ary be voninahitra any an-danitro amin'ity fotoana ity dia anokatra ny teninao izahay, ampaherezo amin'ny alalan'ny teninao izahay, ampitomboy ny finoanay tompo ary aoka ny mifanahinao hitary-dalana anay amin'ny marina rehetra. Tononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tantara anankiray no anomboako ity fampaherezana amin'ity androany ity. Tao amin'ny sekoly anankiray dia isy fampiasana nataon'ny mpampianatra. Ary rehefa nanao izany exercice na fampiasana izany izy dia niteny tamin'ny ankizy nanao hoe misy fanontaniana ozy izy apetrako aminareo. Valio aingana. Dia nanoratra teny amin'ny solaitra izy hoe 3:telopolo ampitomboina 2 mira firy. Lasa ny ankizy rehetrarehetra naka ny kahie dia nanao ny kajy fa i Fredy kosa tonga dia nanangan-tanana. Za maîtresse ozy izy. Ay, a Fredy ary gagatra amin'ilay mpampianatra fa ahoana moa no tonga dia mahay ohatr'izany izy. Nivaly ny tompoko aingana. Dia rehefa nahenao an'izany ilay mpampianatra dia tonga saina kely izy. Satria niteny izy tany am-panombohana hoe misy fanontaniana apetrako aminareo dia valio aingana. Tsy nakasarotra akory ho Fredy fa tonga dia nieniny hoe valio aingana dia rehefa nametraka an'ilay fanontaniana izy mivaliny izany aingana. Ary mpiaino malala izay miaino izao fampaherezana izao. Ny tsy fiainona tsara dia mety hiteraka zava-doza eo amin'ny fiainana. I Fredy teto rehefa niaino kanefa nisy niainono, nisy tsy niainono fa niainono fotsiny dia hoe valio aingana dia tsy nakasarotra izy, tsy fantany akory hoe nisy opération, nisy asa marika neto nampanaoviny maîtresse anazy fa tonga dia mivaliny hoe aingana. Olana ny tsy miaino tsara. Misy zavatra enona ary misy zavatra tsy enona dia lasa mandray ny tsy tokony ho raisina. Ary maro amintsika mpanaradian'i Kristy. Maro amintsika izay manaraka an' Jesosy eo amin'ny fiainana no miaina sahalan'izany. Indraindray tsika dia manam-potoana enona an'Andriamanitra. Indraindray tsika tsy manam-potoana enona an'Andriamanitra. Ary indraindray rehefa maika iny tsika dia avelantsika eo mihitsy aloha. Nefa zava-dehibe ny fianona an'Andriamanitra. Ianao vao mifoha vao maraina dia miaino an'Andriamanitra. Inona ny tian'Andriamanitra ataonao amin'iny tontolo andro iny? Amin'ny fotoana efa nifanaovanao tamin'Andriamanitra miaino an'Andriamanitra. Alohan'ny hatorianao miaino an'Andriamanitra fa tsy hoe maika dia lasa. Indraindray tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra izay ataontsika. Tadidio fa mitera-doza ny tsy fiainona an'Andriamanitra amin'ny fotoana fiaino. Aza mijanona miaino an'Andriamanitra. Izay ny fampirisihana omena antsika amin'ity androany ity. Aza mijanona miaino an'Andriamanitra. Miaino foana an'Andriamanitra. Ary aza miaino tapatapany. Ny fijanona antsika tsy hiaino an'Andriamanitra dia ahatonga antsika ho tafaroboka amin'ilay atao hoe fidiran'olombelona tsihatra. Ary ny vokany dia lasa itsika ny tompony andraikitra ilay zavatra. Lasa itsika no mahazo asa lehibe ao aorianan'izany toe-javatra izany.
manasa antsika hanokatra ny ten'andriamanitra eny ampelantanantsika ka hanokatra izay voasoratra ao amin'ny genesis toko faharoambin'ny folo ny andininy fa raika amby folo ka hatramy fahatelo amby folo genesis toko faharoa amby roapolo ny andininy fa raika amby folo ka hatramy fahatelo ambin'ny folo de ovakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy fa niantso azy ilay anjelon'i Jehova tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ary io koa sisy ity aho de hoy izy aza manindritra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao de ny lahy tokanao ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondrolahy teo ivony voasangazotro ny krihitrala ny tandrony de lasy Abrahama ka nahaka ny ondrolahy ary nanatitra azy ho fanatitra hodorana ho solony zanany aitsika io tantara io tantarany Abrahama sy ny zanany lahy tokana de tsy iza fa Isaka nasain'i Jehova atao fanatitra teny amin'ny tendrombohitra Moria ary eto isika dia mahita fa ny anjelin'Andriamanitra niantso any Abrahama ry Abrahama de inona ny navalin'ny Abrahama raha mijery eo tsika ozy izy Abrahama hoe ity aho jerevo koa ngeo amin'ny andiny voalohany genesis toko faharoa amby roapolo andininy voalohany any de mahita isika teny aho hoe ary rehefa afaky zany zavatra zany isy tantara zany teo aloha teo dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama ary hoy izy namaly Abrahama de ahoana indray ny navaliny ity aho isaky ny miantso Andriamanitra ny valy teny avalin'ny Abrahama de hoe ity aho inona moa ny hevitra zany hoe ity aho zany ny hevitry ny teny hoe ity aho amin'ny dika teny amin'ny baiboly amin'ny teny anglisy zany dia hoe miaino aho fa amin'ny dika teny fototra nanoratana nakana ny baiboly dia ny hevitry ny hoe ity aho dia hoe vonona ny anao zay zavatra angatahin'Andriamanitra na inona tsy mametraka fepetra vonona ny anao zay zavatra angatahin'Andriamanitra na inona ary raha mijery tsika ny Abrahama de zay foana ny avaliny ity aho mijery koa tsika amin'ny Mosesy teo amin'ilay romeminy rehetra rehefa niantso Andriamanitra de inona navaly Mosesy ity aho Isaia koa ity aho irao aho inona moa ny hevitry ny hoe ity aho zany de efa mazava amintsika hoe vonona ny anao zay zavatra angatahin'Andriamanitra na inona tsy misy fepetra ary eto zany Abrahama de tsy fantany akory ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra azy fa de ity aho efa nisy fanandramana ny arahany tamin'Andriamanitra tsy naomby tany aloha kanefa tsy tomany lesona fa tam'ty tantara taty arina izy de efa fantany hoe isaky ny miantso Andriamanitra de ity aho na inona angatahin'Andriamanitra io teto anefa dia nisy fizahan-toetra nisy testa ozy izy tsika ny afantarantsika azy napetrak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tsy haiko isika na ty testa fa za rehefa ny ampianarana de isaky miteny mpampianatra hoe anao DS tsika na anao testa isika na anao examen tsika de marary foana ny ankipoko manomana an'izay zavatra izay kanefa tsy maintsy atrehana lay izy ny andraikitry ny testa mantsy any ampianarana dia fitsapana hoe mitadidy lesona ve ny mpianatra ary ohatran'izay koa lay fizahan-toetra na lay testa zay napetrak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy amintsika olombelona amin'izao vanim-potoana izao tsapain'Andriamanitra isika hoe mitadidy lesona ve isika mitadidy ny zavatra efa napetrak'Andriamanitra tany aloha tany ve isika ary izay ny tanjon'ny testa raha mijery zany tsika eto ny tantaran'ny Abrahama de jereo tsara nanome azy zanaka lahy tokan'Andriamanitra io zazy io le efa nahakivy azy mivady efa tsy niteraka tsondro zareo no nahazo an'i Isaka kanefa rehefa nahazo an'i Isaka izy nahazo fitahiana fahasoavana lehibe de ny tao aorianan'izay nahazo fizahan-toetra indray testa tamin'Andriamanitra ny dikan'le testa zany de hoe le zavatra nomeko anareo ve mbola tadidinareo
mbola afaka mijoro ve nareo manolona nyity testa ity ary ohatran'izay fiainantsika olombelona ry mpiaino malala matetika dia manome zavatra tahaka izany eo fiainantsika Andriamanitra rehefa aveo nefa izy dia mizaha toetratsika amin'ny fitentsika moa le hoe zavatra nomen'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana fitahina be ny nanomezan'Andriamanitra any Isaka satria efa tsy miteraka tsony no nomen'Andriamanitra any Isaka i Abrahama sy Sara fahasoavana zany promotion ozy izy tsika manome promotion Andriamanitra tadidio fa ny ao aorianany promotion iny de test ary ny aorianany test indray de promotion ary ohatran'izany foana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tadidio zany fa ndraindray de maro amintsika olombelona no mitady promotion foana amin'Andriamanitra tady sy fahagagana foana amin'Andriamanitra afaka manao izany izy kanefa tsy ampitombo ny finoantsika zany fa ny ilainy de mandalo fizahan-toetra isika itsapahany hoe tadiditsika ve ny fomba ny tantanan'Andriamanitra tsika tamin'ny lasa zay ny ilain'Andriamanitra amintsika ny valiteny napetraky Abrahama moa de iverenantsika le hoe ity vonona ny anao zay zavatra angatahan'Andriamanitra na inona le zavatra nangatan'Andriamanitra eto raha mijeritsika de ao amin'io andininy faharoa izy eto ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao de Isaka ka makanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko aminao tena fizahan-toetra zany test zany tena test le zaza nomen'Andriamanitra indray no atao fanatitra ary eto izy de miteny tsara mihitsy atero izy ento ny zanakao atao fanatitra lahy tokanao zay tianao de tsy iza fa Isaka mifaritany tsara mihitsy hoe Isaka fa maninona ny navahana satria Abrahama manana zanaka roa Isaka sy Ismaela lay zanany tamin'ilay mpanompo vaviny i Agara izany ary rehefa mijery isika de Ismaela rehefa tsy nahatoky an'Andriamanitra izy ireo tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra de lasa hoe ngambitsika tsy azo zaza tsony fa alao miteraka amin'ny mpanompo vavy zany hoe fanamboaran'olombelona zany fieritreretan'olombelona na tonga ny Ismaela dia io le zaza tamin'ny fanamboaran'olombelona fa lay zaza kosa lay avy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra lay efa naseho an'Andriamanitra de tsy iza fa Isaka ary io le nangatahan'Andriamanitra io le lahy tokanao lay tianao de tsy iza fa Isaka io no eto io lay efa fikasan'Andriamanitra tadidio ry mpiaino malala fa ny zavatra misy diatanan'olombelona na fanamboaran'olombelona de ianao ihany mitompona andraikitra an'iny ary tadidio fa zay zavatra nataonao ihany iny ihany matetika mivaly aminao fa kosa rehefa ny zavatra ny nasehon'Andriamanitra anao ka araka ny taridalan'Andriamanitra de zao tsy misy olona mahapotika ny fikasan'Andriamanitra izany ary izy no miantoka ny fahatanterahany zavatra rehetra Andriamanitra izany rehefa miaraka aminy ianao mety metraka fanontanianareo ahoana izy zany ohatra aka ohatra anankiray zany tsika hoe misy olona anankiroa manam-pikasana ny ivady de rehefa ivady ry zareo de ry zareo daholo mametraka ny daty manao ny ferapara manao ny zavatra rehetra nefa moa araka fantatritsika de rehefa apakabady zany ianao dia tsy maintsy mandeha hoentinao any amin'ny mpitandrina ary hoentinao amin'ny fiangonana ny fanamasinana izany fanambadianao izany kanefa tonga de ianao no mametraka ianao no manapaka zay le hoe fanamboaran'olombelona fa tokony miresaka amin'ny ray aman-dreny ara-panahy ianao de ny ray aman-dreny ara-panahy no manapaka ny zavatra rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra zay zany zao le hoe fanamboaran'olombelona sy ny hoe efa planin'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra de arao ny toromarika avy amin'Andriamanitra rehetra inona ary no ataonao raha mangataka anao amerina ny valim-bavakao Andriamanitra inona no ataonao raha mangataka anao amerina ny valim-bavakao Andriamanitra avereno amiko no nomeko anao
tsy ilay namboarinao, tsy ilay nisy fidiran'olombelona antsehatra, fa lay efa nasehoko anao, lay tianao. Samy hafa mantsy ny nomen'Andriamanitra sy ny anao. Ny an'Andriamanitra dia tsara, misy heviny mandrakariva. Ino no angatahany aminao? Dia inona no ataonao? Rehefa totsy tamin'izany toeran'izany i Abrahama dia tsy maintsy nanatanteraka izy. Ary eto dia nangataka ny Abrahama izy anao ny zavatra tsy fanaony. Satria zany manao fanatitra ny zanany zany fanaony paganisme zany, fanaony ataontsika hoe mpanompo sampy tamin'izany vanim-potoana izany. Ary Andriamanitra rehefa mangataka azy anatanteraka ny zanany no atao fanatitra. Aiza? Any amin'ny tendrombohitra Moria. Misy tendrombohitra maro fa io tendrombohitra io ihany. Betsaka ny olona no miakatra tendrombohitra, betsaka ny olona no mivavaka, kanefa zay tondron'Andriamanitra ihany. Eo ihany tsika no afaka manatanteraka ny zavatra, fa tsy amin'ny tendrombohitra zay fantatritsika fa mampety antsika, fa zay natoron'Andriamanitra ihany. Rehefa nandeha 3 andro izy ireo dia ozy izy Abrahama tamin'ny mpanompony hoe eto ianareo amin'ny 15 dia niteny aroy Abrahama tamin'ny zatovo, mijanona eto amin'ny boriky ianareo fa izao sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka izay dia hiverina eto aminareo indray. Finoana zany andeha hivavaka eny dia hiverina rehefa avy eo. Izy mianaka efa zatra miakatra tendrombohitra, fireto tsy miakatra tendrombohitra reto tsy netiny satria anahirana, tsy ahatanteraka n'ilay fikasan'Andriamanitra eny. Ary nahatoky izy fa Andriamanitra mifeny toe-javatra, andeha eny izay dia hiverina eto. Nefa ny baiko n'Andriamanitra dia hoe eto zanako lay toka izay tianao atolory atao fanatitra. Mazava ho azy zany fa tsy ara hiverina aminy izy, kanefa ny finoana izy mianaka efa zatra miakatra tendrombohitra. Ny atao miakatra tendrombohitra dia olona mamaky ny tenin'Andriamanitra, mitady an' Jehova, ary olona zay manao zay fomba iraisana am' Jesosy. Raha miray amiko ianareo izy dia mamoby. Ary tsy nanana olana mihitsy ireo fa dia lasa nandeha izy mianaka. Ary raha mijery tsika dia hoe nanontany lay zanany hoe aiza le ondry atao fanatitra ary kaiky, dia ozy izy hoe Andriamanitra mahita. Tsy nisy olana mihitsy teo amin'izy mianaka, dia lasa ry zareo. Ary rehefa tonga teny alay fisary an-tsaina eny toe-javatra hoe aiza amin'izay ary le tena atao fanatitra, dia ny tenin'ny rainy hoe ianao atao fanatitra. Dia ahoana ozy izy? Nandava izy? Azafady zavy ianao ataonao fanatitra? Alao ahidina. Fa nanzotra araka ny tokony izy satria olona efa zatra miakatra tendrombohitra ireo, olona efa zatra manao hoe ity ao an'Andriamanitra ireo, ka rehefa miteny hoe ity ao izy dia hoe angatao zay tianao na inona na inona dia ataony. Natolony ny tanany fatorana dia nampatorena izy. Ary eo amin'ny famarana antsika dia mahita tsara n'ilay tantara hoe rehefa andeha haninditra ny tanany hamono an'ilay zanany i Abrahama ao amin'ny 12 dia ozy izy hoe aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy. Efa izy andeha haninditra mihitsy no miteny Andriamanitra ry Abrahama, tena malindray izy ahoana itia. Na dia efa ao anatiny ny ataontsika hoe fotoana zay tena tsy fantohana intsony amin'ny zavatra hafa, dia mbola namaly foana izy hoe itia. Zava-dehibe ny mihaino an'Andriamanitra. Aza mijanona tsy mihaino an'Andriamanitra. Raha teo moa i Abrahama anteny hoe oka aloha vity ty, dia inona ny zavatra niseho? Maty lay zanany. Aza mijanona mihaino an'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ny teny rehetra omen'Andriamanitra atsika. Avotra lay zanany ary nisy zanak'ondry natao fanatitra teo. Ry hava malala, firifiry ny tetikasa, firifiry ny nofinofy, maty vokatry ny tsy fihainonan'Andriamanitra. Ataontsika hifona amin'Andriamanitra noho ny lasa. Ary amin'izao sisa izao meteza hihaino an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Fa Andriamanitra hitondra soanao, hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io mamelany elokay tamin'ny lasa, ampio izay mba hiaino anao amin'ny fotoana rehetra, ary ianao ity aho rehefa miantso anay ianao. Tonononay vavaka amin'ny anaran'o Jesosy. Amen.